dia faly miarabantsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick Andrenarivo avy amin'ny fiangonana Evangelika Saina ao anatin'ity fandarana ity. Misaotrana manokana izahay ny safidy hiaraka aminay ary mino aho fa hitondra soanao ny fandarantsika androany. Lasa ny volana avril miditra volana fahadimitsika izao dia ny volana Mai. Ohatra voavetivety kely dia fa volana Mai sahady tapitra ity dia misasaka amin'ny taona miditra amin'ny volana fisasahan'ny taona isika. Kitanao hoe fa tena miazakazaka ny zavatra rehetrarehetra ary tsy afaka mipetrapetra-posy ianao amin'izao vaninandro izao. Izay indrindra no mahatonga anay te hizara aminao ireo fotoana lehibe izay iarahanao amin'ny fiangonana Evangelika Saina amin'ity volana Mai ity. Baiboly moa dia milaza fa ilay hazo izay maniry eo amoron-drano velona dia mamoa voa vaovao isam-bolana. Tian'Andriamanitra izasy anao hamoa voa vaovao isam-bolana. Tsy hoe mamoa voa ratsy akory fa mamoa voa tsara. Mba hitondra fitahiana ho an'ny hafa isika sy hitondra soa ho an'ny manodidina antsika sy amin'izay sehatra na nitoerana nametrahan'Andriamanitra antsika. Ka amin'ity volana Mai ity tsika dia manana lohahevitra anankiroa lehibe. Ny andavanandro izay isaky ny talata, alarobia, alakamisy. Ny eo amin'iraiksa dia amin'ny 5 ora sasany hariva ny fotoana. Ny atanjom-bato indray ny talata, alarobia, alakamisy dia amin'ny 12 ora sasany atoandro ny fotoana. Ny lohahevitra ho resantsika dia ny amin'ny hoe manaova zavatra amin'ny finoana. Faharoa dia manana fotoam-bavaka tsika isan-kalahady izay amin'ity volana Mai ity dia mifantoka itsika ny amin'ny hoe fanasitranana. Ny fanasitranana dia tena zavatra sarobidy lehibe satria misomba fiteny izay hoe ny fahasalamana dia harena. Ny fahasalamana dia mahasahana zavatra maro. Voalohany indrindra dia ny ara-panahintsika. Rehefa salama ny fananao dia salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra ianao. Dia tahaka izany koa ny ara-tsaina, tena mila salama saina tsara ianao. Dia mantsy ny olona mieritreritra zanga adala lazainao fa tsy salama saina. Fa rehefa iresaka isika mikasika ny fahasalamana ara-tsaina dia ho kaiky ianao hoe tena mila fanasitranana izany saiko izany raha izany ny fandehany. Dia tahaka izay ihany koa ny fahasalamana amin'ny resaka fihetsem-po satria maro ny olona marary ara-pihetsem-po izay indraindray sasany amin'izy ireny tsy tonga saina ary tia ny volana ity dia fotoana hanasitran'Andriamanitra. Eo koa ny fanasitranana ara-batana amin'izay mety aretina rehetra mahazo anao na inona na inona. Dia iresaka koa tsika ny fanasitranana ny amin'ny ara-pitiavana, fanasitranana ihany koa amin'ny ara-bolanao, fanasitranana ihany koa amin'ny resaka fifandraisana. Ny fanasitranana dia tena miseho mahasahana zavatra betabe amin'ny fiainantsika fa tsy resaka fotsiny hoe aretina ara-batana. Ka amin'ity volana Mai ity tsika dia resaka mikasika ny fanasitranana izany. Isan-kalahady amin'ny fiangonana Saina rehetra eto Antananarivo sy manerana any Madagasikara. Dia izay no resantsika na mifandarantsika amin'ny fahitalavitra izany sy amin'ny fahitalavitra rahanao tahaka an'izao. Na mifandarana koa amin'ny onjam-peo antsika. Ny fiangonana Saina moa dia manana onjam-peony ny 97.4 FM. Manasanao hanaraka an'izany fa mahasoanao ilay izy. Ny tena tanjonay dia tsotra be mihitsy. Ahoana tonga ny fiainanao hiakatra mandrakarivo ho amin'ny voninahitra, avy amin'ny voninahitra maka amin'ny voninahitra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Hoe taminao teo hoe manana fotoana anankiroa lehibe tsika. Ny voalohany dia fotoana iresantsika ny amin'ny hoe finoana entina manova zavatra. Finoana manova zavatra. Isaky ny talata, alarobia, alakamisy amin'ny 5 sasany hariva eo amin'iraiksa na amin'ny 12 sasany atoandro fiangonana Saina ny atanjom-bato. Ny isan-kalahatsika dia miresaka fanasitranana. Ireo zavatra anankiroa ireo nefa dia mifameno satria ao amin'Andriamanitra na inona zavatra tianao alaina, na tianao ho raisina, na tianao atao, na tanjona tianao ho tratrarina, na zavatra tianao ho vitaina dia tsy maintsy, tsy hoe tokony fa tsy maintsy amin'ny alalan'ny finoana. Baiboly dia milaza amin'ny bokin'ny Hebreo 1:1 hoe raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao ahazahoana sitraka amin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia mamaly soa izay mazoto mitady azy. Raha tsy amin'ny alalan'ny finoana dia tsy misy azo atao. Amin'ny fotoana tsy midina amintsika ny fankasitrahan'Andriamanitra dia tsisy ny namitranga amin'ny fiainantsika. Izy hoe raha mihembotritsika dia tsy sitraky ny fanahana. Dika izay tsy maintsy mandroso amin'ny finoana mandrakariva isika raha te hahita ny fankasitran'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra ho tanterahany eo amin'ny fiainantsika, hihetsika eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ka iresaka mikasika ny finoana vetivety isika
za moa nanoratra boky anankiray izay mampirisika anao hividy le boky itsy amin'ny birao fiangonana chaîne ao amin'ny STN zany hoe chaîne distribution network misy Facebook mikasika an'izay koa afaka jerenao STN na chaîne izany dia misy boky izay misoratako izay hoe vitanao io miresaka mikasika momba ny finoana ako fa indraindray maro amin'ny olona manafangaro ny finoana amin'ny zavatra hafa misy ohatra afangaro ny teny hoe mino sy ny hoe finoana misy olona indray indraindray mieritreritra hoe ny fieritreretana tsara na hoe pensée positif dia heverina fa finoana misy indray mieritreritra ny tanjatsaina dia égal la finoana zany rehetrarehetra zany dia tsy finoana ny tanjatsaina ny mokondoha ny pensée positive tsy finoana zany rehetrarehetra zany marina fa ny olona manam-pinoana dia manana ny zany fa tsy ny fanana an'izany no midika fa manana finoana tsy mitovy koa ny hoe mino sy ny hoe finoana ny anankiray dia anarana ny anankiray dia verbe milaza asa izany ka hianatra antsika mikasika ny finoana raha mpianatra anao sy anampy anao be da be ny fahafahanao mahazo an'izay boky nosoratako izay hoe vitanao io ka azonao ataonao mijery an'izay boky izay itsy amin'ny fivarotam-boky ny fiangonana chaîne itsy andravangy ambony eo akaikin'ny épidore ianao no miakatra amin'ny sens unique iny ohatra manandravango fivavahana dia amin'ny ankavian-dalanao misy trano mavomavo be misy faravarana grena fa tsy vavady moa zany dia misy fivarotam-boky eo ambany eo sy CD misy nitoryteniko dia afaka mividy ao ianao ka iresaka kely tsika mikasika ny finoana zay ahafahanao manova zavatra ny finoana zay ahafahanao mandray fanasitranana miaina ao anaty fahasalamana dia maka tenin'Andriamanitra tsika atao bokin'ny Hebreo toko faraky ambin'ny folo ka manomboka ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahatelo Hebreo toko faraky ambin'ny folo ka ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahatelo zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy finoana ary ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita fa izany no nahatsara laza ntaolo finoana no ahafantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao ka dia tsy izay zavatra miseho no nanaovana izao zavatra hita izao mafonja dia mafonja ny tenin'Andriamanitra zany niezaka iny mijery définition natao hoe finoana tamin'ny dictionnaire be da be ny karazana dictionnaire misy amin'ny internet misy koa amin'ny iPad sy ohatran'izany ny dictionnaire koa larosse sy ny namana fa tsy nahita tena définition na fahamaritana tena tsara mihoatra ty voalaza amin'ny bokin'ny Hebreo ty tena vo hainy fanamasina mihitsy tsy manazava azy ny finoana ozy izy dia ny finoana no fahatokiana amin'ny zavatra antenaina zay dia fampimanazava be hoe ny finoana dia tsy mokondoha ny finoana dia tsy tanjatsaina ny finoana dia tsy pensée positive fa zay ny finoana no fahatokiana raha miteny français dia hoe assurance izany fahatokiana aiza ao anatinao ao fahatokiana ao anatsika ao ny amin'inona ny amin'ny zavatra antenaina dika zany dia zao afaka manantena zavatra anankiray ny olona anankiray fa tsy ny fanantenany no antsoina hoe finoana fa samihafa ny finoana sy ny fanantenana zany hoe misy zavatra antenain'le olona fa ny finoana tsy le zavatra antenainy fa le fahatokiny na le assurance fahatokina be any anaty ny amin'ny zavatra zay antenaina iny matony zavatra antsoina hoe antenaina dia zavatra mbola tsy mitranga zavatra mbola tsy hita maso zavatra tsy mbola tsapain'ny tanana ohatra manantena fa amin'ny herinandro dia hanao an'izao hahazo an'izao na havita an'izao manantena ako fa ho ataonao le niteneninao manantena ako fa ho lafiko ty zavatra zay amidiko ty manantena aho fa ho afaka fanadinana manantena aho fa ho endriny zanako zavatra mbola ho avy ny fanantenana fa ny finoana dia tsy zavatra ho avy ny finoana dia zavatra ankehitriny ny finoana no fahatokiana zany hoe io tsy zavatra terena mba hananana fa fanomezan'Andriamanitra io zany hoe latsaka ao anatinao tonga ao anatinao omen'Andriamanitra io voalohany indrindra eto ny tiako apetraka raha mieritretsika raha miresakitsika mikasika natao hoe finoana misy karazany maro ny finoana
misy olona zao mamorikira hoe manana finoana na hoe mila finoana matanjaka tsy namatsinamana zay indraindray etretiny zareo fa ny finoana dia mokondona fanantenana. Tiako mampafantatra anao fa ny finoana dia zavatra ambony fisainana mahaolona sy ny atotan-kevitra mahaolona na hoe ny raisonnement zany. Mihoatra noho ny fahalalana, fahaizana, mihoatra noho ny atotan-kevitra sy ny kajy. Raha vao miresaka tsika hoe finoana dia efa miditra any amin'ny tontolo ara-panahy isika. Tsy aty amin'ny tontolo hita maso fa tontolo ara-panahy. Avy any io ny ahafahana manova zavatra aty amin'ny tontolo hita maso. Zava-panahy ny finoana, ara-panahy ny finoana, ary tsy resaka ra-tsaina be fotsiny. Inona tiako atongavana amin'izany? Ny finoana dia fahatokiana voalohany izay lazain'Andriamanitra. Izany hoe tahaka an'izao ilay izy. Rehefa latsaka ao anatinao ny finoana, avaiza moa ny finoana? Hoy ny Baiboly hoe ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Izany hoe izy tsy ny teny avy amin'ny toriteny fotsiny fa avy amin'ny tenin'i Kristy. Izany hoe mihaino toriteny ianao dia ao anatin'ilay toriteny ianonao misy teny tenenin'Andriamanitra aminao, iny ilay tenin'i Kristy. Izany hoe mihaino ianao dia ao anatin'ilay zavatra enonao misy zavatra enonao fandroany tonga ny anatinao any. Iny le fandrenesana fandroany iny le mahatonga anao hoe mahatonga anao mahatoky be rehefa tonga ny anatinao iny. Iny nefa dia tsy fehezahana mampiasa saina ny mahatonga an'iny fa alatsaka ao anatinao iny. Dia hoy hoe rehefa miresaka finoantsika dia zavatra ambony ny fisainana zany satria nahoana? Ny tenin'Andriamanitra mamela anazavatsara. Ny tenin'Andriamanitra raha lasana bavy ripiany mahafinaritra isany dia fisainan'Andriamanitra. Ary ny fisainan'Andriamanitra dia ambony lavitra noho ny fisainan'olombelona. Zao voalaza ny bokin'ny Isaia 5:5 hoy izy amin'ny 1:10 hoe tahaka ny avo lanitra amin'ny tany no avy lalako amin'ny lalanareo sy ny hevitro amin'ny hevitrareo. Dika izany diso ambony loatra ny fisainan'Andriamanitra. Ny fomba ahoana moa zany irezonen'Andriamanitra ametrahany atotan-kevitrany. Ambony loatra noho ny fisainana mahaolona. Azay no mahatonga ny sasany mieritreritra fa isika mpivavaka dia olona dala. Lasa dala amin'ny fivavahana io. Zany koa ve dia hitombony ampiresahan'ny olona. Satria nahoana tena tsy mitovy mihitsy ilay izy amin'ny fisainan'olombelona. Fa hoana hoy izy Andriamanitra, ny fisainan'Andriamanitra na ny tenin'Andriamanitra dia ambony lavitra. Ka rehefa ny zavatra diso ambony loatra aminao dia mivadika ho fahadalana aminao. Zao voalaza ny tenin'Andriamanitra, ny fahendrena dia zavatra tsy ny avy ny adala. Amin'ny adala ny fahendrena dia heverina ho fahadalana. Nahoana ny heveriny adala ho fahadalana ny fahendrena? Satria diso ambony loatra ka tsy takatry ny fisainany. Dia tahaka izay koa ny fisainan'Andriamanitra. Rehefa ny zavatra ny diso avo loatra indraindray dia tonga amin'ilay teny hoe trop bon pour être vrai. Hoe dia tena marina ve izany? Zany ve dia tena mba mitombony? Ahoana koa ny apety an'izany? Satria nahoana tsy tafiditra intsony ao anatin'ny kajy. Tsy tafiditra intsony ao anatin'ny antota-kevitra sy ny formule rehetra apetraka. Ohatra anankiray, ahoana moa ny ahafahana manazava ny fisokafan'ny ranomasina mena? Misy miteny misy rivotra mitsoka io rehefa salamzao resaka zany fihezahana manazavatra avy amin'ny lojika zany fa asa fanahy masina na mpisokatra ny ranomasina mena. Mba hazavao amiko hoe ohatrany ahoana ny fomba hoe ahoana mampitombona zany hoe Jesosy eo masonao eo mason'ny mpianatra izy miteny dia miakatra iny dia tsy mba hoe niakatra dia miverina ny totona fa niakatra dia hita mpianatra sy ny olona rehetra mihitsy niakatra niditry ny rahona. Rehefa variana anjery ny rahona izay nidirana ny mpianatra dia nisy anjely mipoitra dia olona anjely iny Jesosy izay hitanareo niakatra iny mbola ho avy ny hoe tahaka izay nahitanareo niakatra hidina indray. Ahoana zakany saina maha-olombelona fa any dia niakatra. Jesosy tsy nanjavona tany ananana tany fa teo mason'ny olona izy niakatra tany an-danitra. Raha tsy finoana sarotra ny anaiky an'izany zavatra zany.
ahoana moa no inonao fa viljiny Maria raha niteraka an' Jesosy. Viljiny izy raha bevoka. Nefa zasy ianao samy tsy nahitany Maria. Azy indrindra nge mahatonga ny olona miteny hoe nareo adaladala amin'ny fivavahana io mba mandinika ihany mba mieritrerety. Satria nahoana le fisainan'Andriamanitra diso ambony loatra. Ka rehefa miresaka finoantsika dia tsisy idirany mokondro intsony, tsisy idirany pensée positive, tsisy idirany tanjatsaina fa alatsak'Andriamanitra ao anatinao eo. Ny finoana ny fahatokiana zany omeny anao ny ahatoky anna fahatokiana be ny amin'ilay zavatra lazainy. Tsy ianao no miezaka manana an'ilay izy. Marina fa amin'ny resaka finoana dia anjarako sy anjaranao ny misaintsaina tenin'Andriamanitra. Misaintsaina mandra-pahatonga ny finoana miakatra ao anatsika. Izay nefa tadio raha tsy olona efa nateraka indray tsy afaka misaintsaina mba hanampinoana na hoe medite tenin'Andriamanitra fa tsy maintsy olona efa nateraka iny zany hoe manana an' Jesosy ao anatiny. Zay efa nomen'Andriamanitra fahasoavana mba hino zany hoe nomen'Andriamanitra ny finoany. Mbola ho avy antsika rehefa avy eo. Zay vao afaka possible hoe manetsika le finoana nanana. Fa raha olona tsy mbola manana ny finoan'Andriamanitra na nateraka Andriamanitra, ninona méditation ataonao dia mivadika zavatra hafa zany. Fa tsy maintsy miverina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka oya eto aloha tena tiako apetraka hoe raha miresaka tsika finoana dia ambony no fisainana mahaolona io. Ka ho anao zay mety zatra sanatrehan'izany mitsaratsara olona mivavaka. Dia nio aloha fa enao aneny tsy matrakatra fa tsy ry zareo e. Satria izy ny safidy ino nomen'Andriamanitra fahasoavana ino le fisainana zay ambolavitra no ny fisainana mahaolona. Te mety tena korahambolavitra no fisainana manina ary be da be mivavaka sala am'izao le izy. Ny antony ny amaliko anao dia tsotra be fotsiny. Maro ny olona na dia mivavaka aza misy amin'ny olona indraindray tsy miaina amin'ny finoana isan'andro. Tsy mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra isan'andro. Tonga amin'ny teny gasy hoe ny mpanao kiraro ihany ratsy kiraro, ny mpanao volo ihany ratsy volo, ny mpanjaitra ihany rovitra akanjo. Tahak'izay fotsiny ilay izy. Koa izy ianao karaha ohatr'izany le vavaka tsy ianao tsy mivavaka. Non, aza variana mijery an'ireo olona izay sérieux ianao amin'ny fanompon'Andriamanitra. Fa rehefa tena sérieux ianao amin'ny fanompon'ny Tompo ary mivelona amin'ny finoana mandeha amin'izay ataon'Andriamanitra, afaka manana fiainana tsara ianao. Ary tonga fitahiana ho an'ny hafa. Ka hoe aza malaky mitsara olona ianao satria ambony loatra le fisainan'Andriamanitra. Zay fisainan'Andriamanitra eny nefa tian'Andriamanitra omeny antsika. Omeny antsika. Ohatra anankiray, meko anankiray ohatra tsotra be anao anaty baiboly. Jesosy raha maty teo amin'ny hazo fijaliana dia voalaza ny tenin'Andriamanitra mazava fantonany fahotantsika rehetra izy. Izy resika rehetra io ny olombelona rehetra tadio tsara eno tsara Jesosy tsy maty ho an'ny kristianina. Fa ny kristianina dia efa vokatra nateraky ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Tsy haiko nazonao zany zavatra zany. Zany hoe tsy hoe efa nisy kristianina zay Jesosy vao maty, fa maty teo amin'ny fijaliana mbola tsy nisy kristianina tamin'izany. Dia rehefa maty izy natao hoe kristianina dia mpanaradean'i Jesosy, olona mino amin'i Jesosy fa izy le mpamonjy ary nitsangana tamin'ny maty. Ka raha toa Jesosy mbola tsy maty, mbola tsy n'existe zany ny kristianina. Zay fotsiny ilay izy. Maty ho an'ny olona rehetra Jesosy. Ny olona rehetra tsy tamin'ny androny ihany fa hatramin'izao sy izay mety taranaka mbola ho avy amin'izay taona ho avy na mbola izy firy taona izy firy taona. Indray mandeha any izy ny maty dia naka ny fahotan'ny olombelona rehetra. Ary tamin'izy maty io dia nitondra ny aretintsika sy ny rofintsika, ny ozona, ny fijaliana, ny fanantainana, nampantaina izy teo amin'azy fijaliana, nampalelovina izy. Zany rehetrarehetra zany dia natao tao aminy. Ary amin'ny fotoana inonao fa nisy olo ny toeranao teo amin'azy fijaliana izy. Dia midiky zany, miantsara venao, midiky zany fa enao le maty teo amin'azy fijaliana iny tao amin'i Jesosy. Satria nisolo ny toeranao izy, dika zany enao le teo iny. Tao amin'i Jesosy enao tamin'iny. Amin'ny fisainana mahaolona dia enao ary mbola tsy n'existe, mbola tsy nisy tamin'izany. Ka ahoana hoe za le teo. Zay le teneko ambony loatra le fisainan'Andriamanitra. Ka raha fisainana mahaolona anjerena dia ohatrany hoe tsy anaky an'izany ianao. Zay mahatonga ny olona
matahotra iny baiboly satria diso avo loatra ny fisainan'Andriamanitra. Kanefa zay ny fahamarinana. Tamin'ny Jesosy maty teo dia maty teo koa ianao. Efa natao tao amin'i Jesosy ny aretinao ny fijalianao rehetra. Dika zany io aretina nentinao io, efa nentinao inga io e. Teo amin'ny azo fijaliana. Ary tamin'ny fotoana maty Jesosy dia niongotra avokoa. Ny olona maty tompoko. Ny olona maty dia tsy mahatsiaro marary tsony. Tsisy aretina tsony ao aminy. Tsy mahatsiaro mijaly na mahatra intsony. Tsy mikonto tsony zany. Ka izasy ianao efa maty teo amin'ny azo fijaliana niaraka tamin'i Jesosy. Dika zany izasy ianao le mahantra na le marary na le mijaly efa maty. Ary tamin'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Dia nitsangana tamin'ny fiainam-baovao izy. Amin'ny fotoana inotsika, inonao fa nitsangana tamin'ny maty izy. Zany hoe natsangana Andriamanitra tamin'ny maty ary velona izy. Ka ekenao hoe izy amin'izay zany no tomponao sy mpamonjy anao. Hoe Jesosy manomboka zao ianao amin'izay ny akeko tompo. Tsy hanompo sampy intsony tsy hanompo ody ratsy intsony tsy hanompo andriaman-kafa intsony fa ianao no tompoko mifehy ahako. Anaraka izay lazainao amin'iny fotoana iny fantatrao no mitranga. Omen'Andriamanitra anao ny fahasoavana hino. Maromana koa omen'Andriamanitra anao ny fahasoavana iny, zay anao vao afaka manaiky an' Jesosy ho tompo. Satria raha tsy avy amin'ny fanahy masina tsy afaka anaiky azy ho tompo ianao. Omen'Andriamanitra anao fahasoavana ino azy efitsangana maty zay. Amin'ny fotoana anao mahazo zay fahasoavana zay mety ozy anao hoe ahoana moa zany resako alizy, le izy tsy misy asasaina be. Fa omena noso mijery anako na meno anako dia meno anao dia tena ohatra mandresy lahatra le izy. Tsy resaka fampiasan-tsaina le izy fa omen'Andriamanitra anao ny hino an'le izy. Jesosy nge teny mazava tsy misy mahay manantonao Jesosy raha tsy efa nomeny raiko azy izany. Na koa hoe raha tsy efa nitao miraiko zany hoe Andriamanitra nanome anao fahasoavana hino an' Jesosy ka hanantona azy. Nomenanao zany le fahasoavana n'inona hino. Dia nanaiky amin'izay anao Jesosy ianao ny tompoko. Amin'iny fotoana iny dia nomen'Andriamanitra anao ao anatinao le finoana. Ary raha iverenako lazo fijaliana teo rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy amin'iny fotoana le inonao amin'izay fa velona izy. Dia ny zavatra mitranga le fiainana be da be ao amin'i Jesosy. Tsy le aretina tsony, tsy le ozona tsony zay nety teo amin'ny efa foana iny. Fa le fiainana amin'izay sy le fiainana amin'izay sy ny fitahiana no makany aminao. Dia eo ianao no mila mahita amin'izay hoe mety marary ianao ohatra mijery amin'izao fotoana izao na meno mety misy zavatra many antenanao fozinao andraso aloha raha izany. Za le marary zany efa maty, efa vita. Za zao zany le olona efa nomena fiainana. Za le efa maty tsy ato fa efa tamin'iny taona iny. Za zao zany nomena fiainana. Amin'ny minitra inonao ohatr'izay le izy. Dia ozy baiboly hoe fa ny filazantsara dia herin'Andriamanitra hamonjena zameno zany hoe lasa manan-kery aminao amin'izay le izy mietsika aminao amin'izay n'inona ny herin'Andriamanitra. Dia ino mahatonga anao salama. Ny minitra ianao meno dia mietsika amin'izay salama raha izany. Ajanoko amin'izay ty fa iainako ny fahasalamako. Amin'iny fotoana inonao iny. Ny olona mety hiteny fenao ve adaly zay dia tatatra be neta le pastera tamin'ny tele teo. Fenao ve adaly ino ty ataonao ty. Kanefa tsy azony zareo le izy fa anatinao anao misy fahatokiana be mihitsy. Iny fahatokiana be tena efa salama dia mietsika ianao hitsangana amin'izay aranga sitrana. Ny olona metrehitra petralo fa sao dia menjereo ianao, petralo fa sao dia anao ianao. Fenao efa sura be mihitsy mahatoky be aka za efa afaka ka efa maty le zamarany za zao efa sitrana. Za zao efa salama. Amin'iny minitra iny mietsika aminao le hery. Renao le hery. Tsisy olona mahita le hery tsapanao. Tsisy mahita hoe io misy selatra na courant miditra amin'ny vatanao. Ianao rery maheno azy, ianao rery mahatsapa azy dia mietsika ianao. Ao aloha izy le Hebreo 1:1. Ny finoana dia fanehoana ny zavatra tsy hita. Tsy hita ty ivelany izy fa renao anatinao any. Sura be anao anatinao dia mietsika anao amin'ilay izy. Ny minitra anao mietsika dia mitranga ilay izy. Tonga amin'ilay tenen'i Jesosy hoe raha mino ianao ninina angatanao fivavahana dia ataovy tahaka ny efa nahazo ianao dia ho tonga aminao zany. Ianao zany mivavaka ohatra, vita ny vavaka ao, le zavatra mbola tsy hitany masonao. Fotsiny Jesosy hoe ataovy tahaka ny efa nahazo. Zany hoe izy mbola tsy azo fa ataovy tahaka ny efa nahazo. Zany hoe iaino le izy, amin'ny fotoana iainanao le izy dia ina no mitranga dia ho tonga aminareo zany dia mietsika le izy.
ka le any anatin' zany le olona efa sura hoe fanazo izy dia mihetsika izy ataony tahaka ny efanazo am'izay satria fa ao le fatokiny dia vao mihetsika izy dia mitranga la izy mbola voasationa zany ampianarika anao zany mikasika ny finoana manova zavatra fa hiditra lalantsika isan-kariva talata bilaka misy amin'ity volana may ity amin'ity ora sasany arivo manomboka ny talata faharoa amin'ny volana may 2 3 4 dia mitondray hatrany hatrany mandritra ny volana may dia isakalatsika miresaka fanasitranana tongava fa andray fanasitranana ianao ary andray fiovana goavana ianao azo antoka ny fiovan'ny fiainanao efa hitanao amin'ny fahitalavitra amin'ny fotoam-bavaka na miraikisa na ritsa na ny tanjombato na ny akorondrano fiangonana sainina rehetra era Madagasikara tongava amin'izany azo antoka tanteraka fa tsy maintsy miovan'ny fiainanao ny antony dia tsotra tsy mitory tsy misy prova zay fa marina ny tenin'Andriamanitra zay ny fandaharantsika andro fa dia misaotra nanaraka ny fandaharana azadiny ny fotoantsika lehibe ny ampalais de sport amin'ny faraka 10 volana jona ho avy zao tomboa fa soavana veloma tompoko